Shalom, shalom. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tafahoana eto indraytsika amin'ity andro anio ity izay 15 marsa, le 15 marsa. Ny andro androany dia soratsika ny tompo nadradrarantsika an'izao satria be dia be ny olona naniry izao andro izao. Ao ny laozan'ny fahafatesana, ao ny zavatra maro isan-karazany fa izao ianao mbola namindrany tompo, fo mbola namindrany Jesosy foka isaorantsika azy lehibe indrindra izany. Alohan'ny hitondrako ny programa eto satria misy programa itarian'ny fanahy masina antsika izay mangetaeta, izay fifadikanana mandritra ny 7 andro manomboka rapitso, dia afaka mandray anjara ianao izay hita amin'ny fonao raha tsy afaka moa anao izay tratranao nataonao. Aleloia, satria tsika izao zany ao anatin'ny taona vaovao ara-baiboly dia ny volana mars, ny faran'ny taona dia volana février fa tsy desambra zany. Izay zany ny calendrier ara-baiboly. Antsika izay efa mahalala moa dia isaorana ny tompo. Raha mbola tsy mahalala ianao dia afaka manontany ny fanahy masina. Ity volana marsa ity no taona vaovao zany ho antsika kristiana. Fa hivavaka alohan'ny izarako ny programa. Andriamanitra tompo iray tsara indrindra any an-danitra, ho Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitra mahery mahagaga, ny fiasanao, ny herinao, ny lazanao, manandratra anao tompo ny amin'ny alim-piazanao, manandratra anao tompo misaotra satria mbola velonaina izay, mbola omenao fofinaina, tanjaka, hery, mbola afaka mamindra, mbola afaka miasa, misaotra tompo. Be dia be ny olona maniry izao fotoana izao fa indrisy nefa tsy nahatratra, fa izay manokana Jesosy dia mbola nomenao fahafahana, ka dia misaotra anao, eram-po, eran-tsainao Jesosy malala. Ifonako aminao ny zavatra rehetra nataoko Jesosy, tsy araka ny sitraponao, ny teniteny foana, ny lainga, ny fiatsaram-bela tsy firiariana, fanandran-tantena ibebako eto anatrehanao, ny teny tsy mendrika rehetra, fijangajangana amin'ny fijery, any anatin'ny fisainana indraindray izay Jesosy dia mety rehetra ratsy amin'ny fisainana io, ka mibebaka eto anatrehanao. Diovy amin'ny rano zazao amin'ny rano, afakeliko afa-paotana ny rano anadio anazy afaka tsy fahamarinako rehetra. Misaotra fanahy masina efa entinao manaty kapiteny any amin'ny programa izay araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy malala. Amen. Ny programa zany fifadikanana izay manomboka amin'ity alina ity zany dia ny lera zany ny isakafoanana zany, fa afaka manaraka anao dia afaka tsy manaraka ihany koa anao, fa manao izay programanao manokana, fa zista mamita ilay 7 andro anomanantsika ny taona vaovao idirantsika zao, anomanantsika ny ara-panahintsika, ny hampitombo ny ara-panahintsika, ary ihany koa mba ny tompo hitantana antsika mandritra nyity taona ity. Tsy fantatsika ny zavatra hitranga, fa ny vavaka izay ataontsika mandritra ny 7 andro mba hiseho ny herin'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra, hitantana antsika, hiaro antsika amin'ny ara-nofo, amin'ny ara-panahy indrindrandrindra. Ka rapitso zany manomboka amin'ny afaka misakafo zany tsika amin'ny 10 hatramin'ny 12. Eo zany ianao misafidy lera izay fahafahanao. Na amin'ny 10 ianao misakafo, na amin'ny 1 dia hatramin'ny 12 ny farany. Eo zany manokatra misakafo zany amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Dia tapitra iny dia tsy misakafo raha tsy hariva toy izay ihany koa. Manomboka amin'ny 10 eo dia hatramin'ny 12. Eo zany ianao misafidy ny lera izay fahafahanao. Izay zany isakafoanantsika mandritra ny 7 andro dia mba mihinana zavatra ohatra hoe
zavatra tsotra zany, tsy dia mihinana zavatra matavy zany anatin'izay. Raha azo atao tsy mihinana hena zany. Dia tsy voatery hanaraka an'izay fa afaka manaraka izay fahafahanao, na hisakafo anao ny maraina sy atoandro dia ny hariva tsy misakafo, na misakafo anao ny maraina sy hariva dia ny atoandro tsy misakafo, aferanao ny lera zany. Amen. Zay zany programa dia arakaraka ny tarihan'ny fanahy masina antsika zany ny premier jour rapitso dia ny vavaka zany za moa zany tena miala tsiny satria ny live tapatapaka foana dia lasa ny connexion zany tsy tsara dia lasa ohatran'ny hoe tsy mazoto anao an'ilay izy satria lasa tapaka ilay fifandraisanao miainao sy aty aminahy, fa mety hoe ataoko enregistrement ilay izy dia partageko zany isaky ny hariva dia ho hitantsika izay fitondran'ny fanahy masina hoe inona no vavaka ataontsika. Ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina ny hitarika aheto ary anazavanao ihany koa ndray izay anjara tandrefenao zany izay miaino. Amen. Mandritra an'izay 7 andro izay mba hiseho ny voninahitry ny Tompo. Mety mangetaheta anao dia tombo ara-panahy, mangetaheta anao mifandray amin'ny Tompo dia io no avantagentsika zany ifandraisantsika amin'ny Jesosy bebe kokoa. Ary misy fiarovana ny sécurité-ntsika zany ny mitady an-tavan'ny Tompo foana isan'andro isan'andro. Zay zany programantsika mois de mars aty dia hitantsika koa ny manaraka isam-bolana zany misy arakaraka ny fitarian'ny fanahy masina zany dia misy programa rahantsika foana zany eto amin'ny chaîne. Dia misaotra antsika rehetra nahatra ny ianao hatramin'ny farany tompony hiaraka amintsika ary hanana fahafahana anao hiatrika zany fifadikanana zany. Amen. Dia tahin'ny Tompo daholo dia rapitso ny fotoanantsika zany. Afaka manao en live za dia manao en live, raha tsy afaka zany dia vidéo partagena zany natao. Tahin'i Jesosy.